esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lobo rehetra. Efesiana 4:1-3. Indraindray isika dia alaim-panahy anakivo ny hafa, anakina ny hafa, eny anometsiny mihitsy azy. Indraindray dia miafara amin'ny fitsarana izany. Inona dia izay rahalahy akaiky indrindra aza dia hiaran'izay fitsarana na fanakianana izay. Tsarovana nefa fa tsy napetraka ho mpitsara isika. Tsarovana fa tsy napetraka anakiana ny hafa isika, fa tsarovana fa ny zanak'Andriamanitra ny fitsarana. Manao izany indrindra dia aoka isika tsy hitsingoloka na hitsikera ny fahalemen'ny namantsika. Aoka tsy tsika indray no ampitombo na voamaika aza anitatra izay mety fahadisoana hitantsika amin'ny namantsika. Mahafinaritra mantsy ny fanambarana soratra masina ary Kristy mihitsy no mampatsiahy antsika amin'ny Matteo 10:20 manao hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny reto rahalahiko kely indrindra ireto no efa nataonareo tamiko. Mampieritreritra izany manao hoe aoka ny ataontsika izany. Aoka izay rehetra tanterahantsika amin'ny manodidina antsika dia tsarovana fa tahaka ireny amin'ny Kristy ireny no anaovantsika azy. Eto izany dia mitaona antsika Kristy ny voalohany indrindra dia ny hoe aoka hijeriny amin'ny toenantsika isika. Hijerintsika fa ny fahadisoantsika inona ny tokony amboarina, inona ny tokony ahitsy, inona ny tokony ho avaozina eo amin'ny fiainantsika. Faharoa dia ny hoe aoka hikatsaka fifanarahan-tsaina amin'ny rahalahy isika, izany hoe tsy hanakivy, tsy hanabaty, tsy hahatonga azy ireo haratra noho ny fanomezan-tsiny na fanakianana ataontsika. Tokony isika mihitsy aza no ampahery, ampitraka ary hitondra azy ireo eo amin'ny fampaherezana. Izao no antso ataon'ny Baiboly. Manoloana izany antsoina hoe fihetsika na tokony ataontsika amin'ny rahalahintsika izany. Ao Petera 1:7-9 dia izao no lazainy: mifankatava tahaka ny mpirahalahy, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy. Aza adinoina fa tsy voatery ho rai-tam-po ara-baky teny isika, fa ny tiany ambara dia izao: aoka ho tena fifankatiavana marina no ifampitondrahantsika. Amin'izay fotoan'izay dia lazainy misy amin'ny toko sy andinio ihany no hoe mamindra fo manetreny tena. Izany hoe na eo izany fahalemen'ny rahalahintsika dia aoka hamindra fo isika. Aoka hanana fahalemem-panahy isika, satria tokony ho hita eo amintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izay fifankatiavana izay. Tsy tokony ho hita akory no mety hoe fanaratsiana na fialonana na fankahalana, fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tsarovana fa tokony ho hita izay antsoina hoe fifankatiavana firalahiana izay. Ny azo dia izao: tiany isika raha manaraka ny fentitra ambony tokony ho arahantsika. Manomboka izao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tokony hifampahery isika, hifankatia isika ary aneo izay firaisampo eo amin'ny rahalahy izay. Ndao isika hivavaka ny amin'izany lesona sarobidy izany. Saotra Tompo ny amin'ny teninao, mampafantatra anay fa tokony tsy tsara ny hafa izahay, tokony tsy hanometsiny ny hafa izahay. Tompo malalo, amin'ny anio ity dia meteza amboly izany eo am-ponay tsirairay avy, ka ho toetra mampahery, toetra feno firaisampo ary toetra maneno voninahitra no asehonay amin'ny manodidina rehetra. Mba ho tsapan'ny olona fa zanakao izay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.